Makasika ny famatsina rano ho an'Antananarivo kosa indray dia rano fampitam-baovao azo avy eo anivon'ny Jirotsorano Malagasy na ny Jirama zany dia misy ny fahavakisan'ny fantsona eo akady fotsy izay mahatonga ny fahatapahan'ny rano ho an'ny eny amin'ny manodidina ny Beoririka sy Andravoahangy. Ny trangana fahavakisana tahaka izay ihany koa moa ny fantsona eny Avaradò antony mahatonga ny fahatapahan'ny rano ho an'ny eny Ampahabe sy Besarety ary ihany koa Soavinandriana mizaka izany ihany koa ny eny amin'ny tanàna Zanahary. Efa ndroso tamin'ny asa fanamboarana moa ny avy eo an'izay nivon'izay orinasa Jirama izay ary vantany voavita izany dia itoy ny famatsiana rano ho an'ny isa tokantrano. Lafim-baovao manasongadina ny sosialy ho fanampiana ireo sahirana amin'izao vanim-potoanany maitsoahatra izao dia nozarana fanampiana ireo fianakaviana sahirana ao anatin'ny boriboritany voalohany, faharoa ary fahaefatra omaly. Tetsy anivon'ny ivotoerana iray aina Andavamamba no nizoran'izany fizarana izany. Fianakaviana sahirana avy amina tokantrano valonjato tafo no nozarain'ny ekipa Andriamatora Jonary mampianana voangy fanampinina izay nahitana vary misa 20 gony, savony 100 baoritra, voamaina misa 5 gony ary siramamy 4 gony. Nitotsaina omaly tetsy amin'ny ivotoerana iray aina etsy Andavamamba ny fizarana izany fanampina izany. Ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fihavanantsika satria izay no mamalagasitsika. Amin'izany fihavanana izany dia tokony fanampoana isika samy malagasy satria izay no tena mamalagasy antsika. Ary manaraka izany dia hiara entana foantsika sady hiara iasa dia mandroso aika anaty tandarantsika. Ho famalinan'ny fangatahan'ny fikambanana maro vahoaka izao asa soho ny totsain'ny ekipa Andriamatoa Jonary mampianana voangy izao. Vao afaka maly izahay fikambanana maro vahoaka no dododo niakatra teny amin'ny lapana Botsilotra nagataka izao fanampiana izao ho anareo anatin'ny fikambanana izay tena hita fa sahirana. Androany dia mivaly zany tompo kilasy tompo vavy metsika mitsinjara amin'ny boriboritany voalohany, faharoa ary fahaefatra ireo fianakaviana sahirana nahazo tombotsoa tamin'ny alalan'ity hifandorana fanampiny ity. Mitondra ny anjara bidikiny tokoa ny ekipa Andriamatoa Jonary mampianana voangy ho fanampianareo sahirana amin'izao volana janoary izao izay vanim-potoanany maitsoahatra. Iny vaovao sosialy ihany koa tokolasy tokovavy no anakatonantsika indray ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ny asabotsy ity azadindro fa aorianan'izao fotoanany fampahalalam-baovao izao mbola mamy fotoana ao anao ny sampana fampahalalam-baovao eto fahita lavitra matv ao anatin'ilay fandarana mahenika tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ao manaraka indray veloma.